La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Noltranao ny fampalalam-baovao. Tsy voaisa ireo trano may vokatry ny firehetana ateny 67 hektara atsimo Mivatobe ny ariva teo. Nanomboka tamin'ny 4 ora ny firehetana ary tamin'ny 9 ora sy sasany ny alan'ny mpanao gazety teny an-toerana tsy mbola voafeny afo. Notokana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany ny laboratoire d'analyse médicale malagasy, laboratoire vaovao izay ilaina amin'ny ady atao amin'ny coronavirus ary manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ary mahavita fitiliana mihoatra ny 700 isan'andro. Mahery ny 80 ny voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus eto Antananarivo tato anatin'ny 3 andro farany. Raha nitatitra androany 3 no tranga vaovao eto Antananarivo, ray kosa any Toamasina. Misy 50 ireo mpiasan'ny jirama voaroroy amin'ny fiakaran'ny faktura izay voarain'ireo mpanjifa maro eto Andrenivohitra. Efa misy ny fepetra izay niraisina manoloana izany hoy ny tale jeneralin'ny jirama androany ary efa misy ny fihenam-bidy atao amin'ny tarifo 14. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenenaamiverina amin'ny fiainana andavanandro tsy kelikely ankehitriny ireo mponina any New York, États-Unis. Tanan-dehibe izay nahitana tranga fahafatesana nateraky ny coronavirus miisa mahery ny 2,4 alina nandritra ny volana maromaro. Ny adidiny rehetra. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy tonga soa amin'ny sampana fampalalam-baovao manasana hora anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nanambotsika izay vaovao izay tsy voaisa ireo trano may vokatry ny firehetana teny 67 hektara atsimon'ny Mivatobe ny ariva teo. Nanomboka tamin'ny 4 ora ny firehetana ary tamin'ny 9 ora sy sasany ny alan'ny mpanao gazety teny an-toerana tsy mbola voafeny afoka eto Andriatsilava. Nanomboka tamin'ny 4 ora ariva teo eo no nirehitra ny trano hazo iray teto amin'ny 67 hektara atsimo ampitany Mivatobe. Ny hitatra izany no ireo trano fanetiety ary vita amin'ny hazo avokoa. Tao ny namoaka ny entany. Tao ireo niezaka namono afo ary tao ireo tsy nahavita ninonino intsony ankoatra ny fitabatabana sy ny fitomanina. Samy nilaza ao tsy nahafantatra ny fiandohan'ny afo sy ny nahatonga ny firehetana ny mponina. Mbe ao an-tsaina avy hatrany ny hoe traboina na eo ampamonoana ny afo azy. Nahatonga an'ilay afo dia afo nirehitra avy any ampovoany. Tsy fantatro hoe avy aiza io na avy aiza. Izay no nahatonga an'ilay firehetan'ilay afo. Ary eto vahoaka marobe no tratran'ny traboina amin'izao fotoana izao. Ka mangataka ny fanampiana avy aminareo fitondram-panjakana isan'ambaratongany ary hijery akaiky an'izao toetra raha misy eto amin'ny faritra Kasina eto. Amin'izao fotoana izao maro ireo traboina amin'izao fotoana izao ka dia mangataka ny fitondrana manomboka any amin'ny lehibe ka hatraty amin'ny farany ambany indrindra mba andray andraikitra anampy andreto vahoaka sahirana. Afo voatanana araka izany ny andohan'ny afo. Araka ny mahavoatanana azy, sarotra ny lalana. Mbola tsy tonga ihany koa ny sampana mpamonjy voina adiny ray taty aoriana. Ny afo anefa nihitatra hatrany. Nohon tonga ny sampana mpamonjy voina tsy afaka niditra teo amin'ny toerana nahitana ny firehetana. Sarotra ihany koa ny nahitana ny toerana ahafahana misintona rano. Efa treny Nosy ihany nahita an'ity aloha dia hatram'izao mbola tsisy fikana amin'ny pompiera zany mbola fafantatra eo ambadika eo nefa mbola tsy tonga aty amin'ny lalana tery zany dia tsy tafidy satria ilay tanàna anaty tanàna.
dia voatery le fokon'olona ihany no miady rery manavitsy any tanànany ohatr'izay zany no fahitako an'ity Afriny anao avy any anosy zay no tonga eto zao mety adiny firy teo zay. adiny efa adiny ray ngam'izay efa adiny ray zay adiny ray teo zay no nahatongavako teto no nahita an'ity dia niala teny amin'ny 67 teny amin'ny 30 andeha hody any atao sy ny tery no vily amin'ny lala tamin'ny mena iny nijery an'ity jery an'le afo zany dia atsamo tonga taty mihitsy zany nijery dia zao ny zavatra hitako fa mipompe zany efa ao fa tsy tafidy Amin'ny fahitanao raha mitoy zao afo zao mety ho may daholo fe mahay manodidina mitatra makany an'iny maeza 100% zany ty raha hoe mitatra le afo zao zany enefa 100% no hita atsany an'io afa atsany atsinanany Nitoy hatrany araka izany ny firehetana, nitatra ny afo ary nitombo isa ireo trano may. Nitombo ihany koa ny filazan'ireo mpamono afo ny isan'ny tranony rehetra adiny roa taty aoriana. Efa adiny roa afo fa efa manomboka tamin'ny trano planche ato ty zany le izy nanomboka dia nitatsy efa adiny roa ao zay mbola tsy tonga aloha pompe hatram'izao aloha fa io zao natao ny afo baka amin'ny planche avy ary 67 aty zay 67 antimy zay zao io manomboka ny trano any iny zao ny placeny efa elaela mihitsy izy io raha eto aloha no jerena dia eo amin'ny trano tsy latsaka aloha ny eo amin'ny valonjato tafo eo zao raha zoany zao satria tranona azy be dia be manodidina ty tanàna ity dia tsy latsaka eo amin'ny anana ny trano brika avy aty aloha aty raha dia tsatsan'izay daholo. Tamin'ny enora sasany ariva ny alana teny an-toerana, izany hoe adiny roa sasany taty aoriana, mbola mitoy ny firehetana ary tsy mbola voafehy ny afo. Tsy mbola fantatra mazava araka izany ny tena isan'ireo trano may sy ny antony nahatonga ny firehetana. Tsy fantatra ihany koa ny tombambidin'ny fahasimbana nateraka izao firehetana izao. Raha ny hita, isan'ny namparitaka ny afo tao anatin'ny fotoana fohy ny rivotra ny tsoka, eo ihany koa ny mahatrano azo ny ankamaroan'ny trano ao an-toerana. Notokana ny filoha Andry Rajoelina androany laboratoire d'analyse médicale malagasy. Laboratoire vaovao izay ilaina amin'ny ady atao amin'ny coronavirus no manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ary mahavita fitiliana mihoatra ny 700 isan'andro Henri Florio. Tontoso androany maraina ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny toeram-pitiliana malagasy LA2M na ny laboratoire d'analyse médicale malagasy Tetsy Androibe. Fitiliana maro no azo atao ao anatiny ary fanaraha-maso miisa 4 no mandrafitra ity laboratoire vaovao ity. Fitaovana ahafahana miady amin'ny coronavirus ihany koa ity laboratoire ity izay manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Misy 4 sampana na unité ao anatin'ity laboratoire ity. Voalohany misy unité de virologie misahana n'ireo aretina avy amin'ny tsimokaretina toy ny VIH, toy ny Covid-19 na arbovirose tahaka ny dengue. Faharoa misy ny unité de bactériologie manao ny fitiliana ny aretina toy ny peste na tuberculose na ravitra koletika sy ny sisa. Fahatelo misy ao anatiny ao koa ny unité de parasitologie et d'entomologie manao fitiliana ireo aretina toy ny tazomoka na paludisme, bilharziose ary ny filariose sy ny sisa. Ary ny farany ary zay tsy kely indrindra ity unité ity mana mikasika ny tsy fanjarin-tsakafo. Manao ny ezaka rehetra ny fitondram-panjakana manoloana ny valanaretina coronavirus izay misy eto amintsika amin'izao fotoana izao ary mampiseho ny fahavononany hiary ny vahoaka valagasy sy vakivolo ny fitondram-panjakana. 80 taona aty aoriana niverena ny fahaleovantenany Madagasikara vao nanana laboratoire ny malagasy. Manaranja eo amin'ny fiadiana ny valanaretina sy arovana ny malagasy ty laboratoire ity ary manana ireo fitaovana ika farany ary mahavita fitiliana mahery ny 700 isan'andro ahafahana manatratra ny isan'ny fitiliana izay napetraka. Ny fitaovana farak'izay raitra sy ny teknôlôjia farak'izay farany indrindra no ampiasaitsika ato amin'ity laboratoire ity izay mitondra ny anarana hoe Quad Studio 7 izay manome atsika ny fahafahana zany hoe ara-teknika moa izy ity manao test 420 sy 300 ny indray mandeha raha 450 test no vita ny fitaovana misy eto amin'ny firenena sy mahazatra hatramin'izay. Ity toeram-pitiliana LA2M ity zany
dia mahavita hatrany amin'ny test 700 isan'andro. Zany hoe ho tratratsika izany ny fanaovana test 1000 isan'andro na mihoatra azy, miaraka amin'ireo laboratoire efa miara-miasa amintsika toy ny Institut Pasteur, ny CICM ary ny fampitaovana voaingana vao nataontsika miaraka tamin'ny ao amin'ny HGR. Ny fitiliana rehetrarehetra atao dia tsy tokony hihoatra ny 2.70 ora na 3 andro farafabetsany ny valin'ny fitiliana zay ataontsika manomboka androany. Fitiliana Covid-19 ihany no hototosaintsika eto amin'ity laboratoire LA2M ity. Fa ireo aretina mifindra rehetra toy ny peste, ny choléra, ny tazo, ny tuberculose ary ny VIH, sida dia hotiliana ato amin'ity toerana vaovao hotokanantsika androany ity. Ary indrindrindrindra marihana fa mamaim-poana avokoa ny fitiliana rehetra ho atao eo anivon'ity toeram-pitiliana ity. Nanamafatrany ny filoha nandritra ity fotoanandroany ity fa ao anatin'izao ankatoky ny fankalazana ny faha-80 taona ny verenen'ny fahaleovantena izao, mila mametraka ny tena fahaleovantena isika toy ny fahaleovantena eo amin'ny setry ny fiandrianam-pirenena, ny fahaleovantena eo amin'ny lafiny ara-sakafo, ny fahaleovantena amin'ny lafiny ara-ekônomika ary indrindra ny fahaleovantena ara-pahasalamana. Otokanana tsy ho ela ihany koa ny fanazavana trany ny farma malagasy izay mokatra fanafody eto amintsika. Dingana lehibe amin'ny ady atao amin'ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara nitokanana ny laboratoire d'analyse médicale malagasy raha nambaran'ny solitenan'ny OMS miasa eto Madagasikara manohana ny fanjakana amin'ny ady atao amin'ny Covid-19 izy ireo Abraham Randriamanana. Naneho ny heviny mikasika ny laboratoire d'analyse médicale malagasy na ny LA2M ny solitenan'ny OMS miasa eto Madagasikara. Zava-dehibe hoy izy ny fisiana laboratoire toy izao ahafahana mampitombo ny isan'ireo fitiliana mikasika ny valanaretina coronavirus. Manohana ary miara-miasa akaiky amin'ny fitondram-panjakana malagasy ny OMS raha ny fanazavana ny entin'ny solitenan'ny miasa eto Madagasikara. Puisqu'aujourd'hui nous avons un laboratoire national. Manomboka izao isika dia manana ivon-toeram-pitiliana nasionaly ampitombo ny fahafahana manao fitiliana. Manoloana ny valanaretina coronavirus, ilaina ny fanaovana fitiliana, ny fanokana monina sy ny fanakanana ny fifindran'ny aretina. Mahavelom-boly ny firenena mikambana ny ezaka tao ary mandrisika ny gouvernement izahay hanohy izany. Le gouvernement a continué les efforts qu'ils sont en train de faire. Etsy ankilany, ny arahaba manokana ny fitondram-panjakana ihany koa ny mahasoivonan'ny Korea Atsimo eto Madagasikara amin'ny nanokanana ity laboratoire malagasy ity. I Korea Atsimo izay anisany nanampy ara-pitaovana ity toeram-pitiliana ity. Nouveau chapitre dans votre histoire et la Corée nous sommes vraiment pejy vaovao mirakitra ao amin'ny tantaran'i Madagasikara izao. Ary Korea dia faly satria afaka nandray anjara tamin'ny fanomezana fitaovana maro samihafa sy fitaovam-pitiliana ampiasaina ato amin'ity fitoerana ity. Hanamafy hatrany fiarah-miasa amin'ny Madagasikara i Korea. Hanampy anareo amin'ny fananganana ivon-toeram-pitiliana amin'ny faritra maro, indrindra ny Toamasina ihany koa izahay. vous soutenir pour faire des autres laboratoires dans la région, surtout à Toamasina. Raha tsy ahivina, ity toeram-pitiliana malagasy ity izay manaraka ireo fenitra iraisam-pirenena na ara-pitaovana na ara-pitiliana. Mahery ny 10 ny voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Antananarivo tato anatin'ny 3 andro farany izay. Raha nitatitra androany 320 no tranga vaovao eto Antananarivo, ray kosa any Toamasina miantarandriana. Olona miisa 420 no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Antananarivo tato anatin'ny 3 andro farany. Raika amin'ny 70 ny tranga voamarina ny Alahady, raika amin'ny 20 ny Jona 2024 teto Antananarivo, ny ampy 10 izany omaly ary ny ampy tranga vaovao 320 androany indray. Laboratoire anankitelo no nazahoana ireo valim-pitiliana ireo. Ny Institut Pasteur de Madagascar, ny Centre d'infectiologie Charles Mérieux ary ny ilay laboratoire vaovao izay antsoina hoe laboratoire d'analyse médicale malagasy LA2M moa ny fanafoezana azy. Izy ity dia efa nanomboka ny asa zany mifandrimbona amin'ireo ilay laboratoire anankitelo efa nanao ny fitiliana zany ny fitambaran'ny fitiliana nazahoana ireo tranga vaovao 420 ireo dia
3 sy 10 3 sy 10 rehefa natambatra zany ny valim-pitiliana tamin'ireo 3 sy 10 fitiliana ireo izy 4 dia misy njara toy izao ny avy eto Antananarivo dia 3 ary avy any Toamasina ny anankiray. Ny ampy 3 ankilany no marary mafy na ilay antsoina hoe forme grave ary ny ampy 4 ny sitrana. Any Andotapenaka avokoa ireo anankitelo nanampy ny 9 omaly tamin'ilay forme grave ireo. Tamin'ireo sitrany 4 zany dia 4 amin'izy ireo dia avy any faritra Atsinanana avokoa. Misy njara toy izao 9 nitsabona tany Ambatovy, Analamalotra 13, tao amin'ny CHU Morafeno anankiroa ary domicile tany Antrano anankiray. 4 zany amin'ny 7 dia avy any amin'ny faritra Atsinanana. Ny teto Antananarivo kosa dia nisy 13 tamin'ireo 7 ireo ny sitrana ka 9 nitsabona teny Andotapenaka, 4 tao amin'ny hôpitaly be Filatanana, hôpitaly Andotapenaka Manarapenitra zany 4 hôpitaly be Filatanana Joseph Rasset be Filatanana ary ny ray teny amin'ny CHU Ambomiandra. Tany Anostolany ary kosa dia nisy 2 sitrana Soamatsara, Otomatsiatra tao amin'ny CHU Andrainjato Fianaratsoa dia nisy anankiray. Hatramin'ny alahady teo ka hatramin'ny androany araka izany, eto Antananarivo no nahitana tranga vao marina betsaka indrindra. Ny 7 ny volana Martsa 2024 ka hatramin'ny 1 ny volana Jona 2024. Ny totaly 7 ny isan'ny fitiliana vita teto Madagasikara, 4 amin'ireo vao marina fanararan'ny Covid-19 ka 7 no mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. 2 no efa sitrana, miisa 2 no marary mafy ary 5 no nindao sy ny fahafatesana. Amafisina ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana eto Antananarivo manoloana ny firongatry ny valinaretina coronavirus averina ary amafisina ny fanaovana ny asa ho an'ny daholobe ho an'izay tratra mandika lalàna raha ny fanazavana azo io na zay. Olona 3 amin'ireo 4 vao marina fa mitondra ny coronavirus teto Madagasikara ho an'ny androany dia avy eto Antananarivo avokoa. Olona raiky amin'ny 7 tamin'ireo 3 izany ho an'ny alahady lasa teo ary 4 tamin'ireo 9 ny sabotsy 20 jona. Araka ireo taremarika ireo mirongatra ary mianaka ny valinaretina coronavirus ho an'ny faritra Analamanga raha tany amin'ny faritra Atsinanana izany teo aloha. Manoloana io amafisina ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana ary averina ny fanasaziana ho an'izay mandika izany. Aleonay na dia efa manana stratégie teto amin'ny CCO dia manana maka ihany koa ny hevitry ny any amin'ny fotony. Noho izany nanapa-kevitra raha ny faniriny zareo dia averina amin'ny fiomboana tanteraka i Antananarivo satria matsikatra ny zava-misy kory zareo. Atao daholy ny fanarana ny fepetra rehetra mikasika ny teresaka ady amin'ny teresaka Covid-19 ty. Eto dia hisy fanaramaso faran'izay kaiky. Atao ny mpitandron'ny filaminana. Mpitandron'ny filaminana efa manao ny azy, efa misy stratégie vaovao. Andeha hiditra any amin'ireny toerana isan-karazany reny any amin'ny elakelan-trano. Ary ho ampierina averina indray mandeha fanaovana an'ilay hoe travaux d'intérêt généraux zay nataontsika hatramin'izay satria ohatra nisy ny vava ny tsy fanaovana an'ity kasobosy ity indrindraindrindra. Hosamborona ihany koa ireo izay mivory na mamory olona mihoatra ny 50 araka ny toromarika nomeny ny filoham-pirenena raha ny fanazavana hatrany. Nitsy ny fiviroviriana eto azadino fa amin'izao fotoana zao dia misy ny olona mandeha mampiady akoho dia feno ny tanàna manao baolina nefa efa niteny ny filohan'ny republika tsy azo ataony mihoatra ny 50. Reny rehetrarehetra reny dia tsy maintsy hosamborona. Zay ny fanapaka-hevitra natao teto dia ho hitantsika eo montoiny fa za dia tena te hametraka foana raha zany safidy ho faty androany tsy maninona fa tsy mety eo afindrako aminao le fahafatesako rehefa avy eo afindrako amina manato zay ny tsy azo ekena mihitsy zay. Tsy misy antony zany tokony vezivezeny atsika ampireheto ny arendrina ao anatin'ny tokantrano kelitsika eo anatin'ny tokotanitsika dia aotsika menakavy no mifaly satria ady iombonana izy ity tena lohalika ho mranombary tsy ono fa tena izay ny ainatsika indrindra ny eto Antananarivo. Ho mafy kokoa noho ny teo aloha ny sazy ho an'ireo izay mini mandika ireo fepetra ara-pahasalamana raha nambara ny mpandrindra eo anivon'ny CCO Covid-19 hatrany hoentitra ary tsy hisangy ireo izay ampiatra izany. Sazy izay tsy ilaina raha tonga saina ny isam-batan'olona hatsapa fa ny tsy fitandreman'ny olona iray no mahatandondondoza olona maro ary raha iray ao anatin'ny tokantrano no manao tandrevaka ny ankonana iray manontolo no voan'ny coronavirus.
Ny tombony isan'ireo olona ara-maso vokatry ny valinaretina coronavirus ao amin'ny fonjabeny Tomasina amin'izao fotoana izao. Fianipoka tanteraka ireo efitrano rehetra any an-toerana raha fanazavana azo Henri Flore. Ny effectif total, zany hoe ny isan'ny voafonja zany total any Tomasina amin'izao tsika miteny zao dia 1180. Ny toerana andraisana nefany dia raha ny tena marina eo amin'ny 500. Dia hitanareo fa mihoatra fa mihoatra ny 100 zany. Dia ny olona tratra ny ataontsika hoe mise en quarantaine zany hoe ny tilina dia ny jerena zany dia ahihina. Misy izy ankehitriny amin'izao andro zao rehesantsika zao eo amin'ny 550 158. Dia amin'ireo 158 ireo nefa misy efa nahitana tsy salama ary mandalo fitsaboana. Dia ny hitako raiky amin'ny 30. Amin'izy raiky amin'ny 30 mandalo fitsaboana sy fanaraha-maso zany dia ny lehilahy misy 420 ary ny vehivavy dia misy 7. Arak'izany, misedra olana goavana ny fonjana Ambalatavoangy ao Tomasina amin'izao fotoana izao, vokatry ny fisian'ireo voafonjana mitondra ny tsy mikaretina coronavirus. Manam-pitrotraka amin'izany ihany koa ny tsy fahafana mamoaka ireo voafonja ireo amin'ny toeram-pitsaboana noho ny fahafenon'ny trano fandraisana ireo marary any an-toerana. Androany, namaly ny fangatahany ministeran'ny fitsarana ny firenena mikambana. Nanolotra izy ireo fitaovana maro samihafa entiny hiadiana sy hanamafisana ny fisorohana ny amin'ny mety ho fiparitahan'ny valinaretina coronavirus anatin'ny fonja. Fitaovana maro natolotra tamin'izany ary ho aparitaka eraky Madagasikara fa indrindra any Tomasina. Vao zao zareo nanao fa ny androany zany dia nanao fitambarana be lehibe zareo zany niaraka nanolotra zany an'ireto fanomezana reto mba hamonjena ny toeram-pamonjana rehetrarehetra amin'ny alalan'ny fanomezana an'ireto entana isan-karazany ireo. Misy masika reo, misy fanafody reo, fahafantatrinareo ny liquide isan-karazany mba ahafahana miaro an'ireo voafonja. Izay zareo dia natsapa fa ankehitriny be loatra ny isany any amin'ny toeram-pamonjana isan-karazany ary ny fototafitrasa andraisana an'izy ireny efa somary efa ratsy fa tena ratsy misy aza ka lasa nafahany zareo manaiky fa mety hiteraka ataontsika hoe fanosirana fao be noho ny tahotra vokatry ny ataontsika hoe aretina zay no babany lazainy to ary diso marina loatra izy zany efa miezaka koa ny fitsarana zany mba mitady ny vahaolana mba ahafahantsika tsy manao izy ireny. Zava-dehibe araka izany ny fifanomezan-tana tahaka izao ho fiara-mientan'ny rehetra manoloana ty ady atao amin'ny valinaretina coronavirus ity. Tsy jana ho fampanantenana fotsiny ihany ny fototratrasa sy ny fampitaovana sy ny tetikasa samihafa anafianganana ny fampandrosoana ny firenena. Voarakitra ao anatin'ny LFR 24 avokoa izany ho ny Praiministra manoloana ny olona tamin'ity androany ity. Yves Richard. Isitraka ny fotodrafitrasa, ny fampitaovana sy ny tetikasa avy amin'ny fanjakana foibe avokoa ny distrika 410 manerana nosy. Efa voajery ny arahana tamin'ny ministera isan'ny tokony ny fomba hanatanterahana araka ny filana sy ny lara-pamena raha ny tatitra nataon'ny Praiministra lehiben'ny governemanta nanoloana ny olona androany. Andrasana ny antenimera rotony tarak'izany ny fandaniana ny volavolan-dalàna mahakasika ny teti-bola mpanjakana anafainganana ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa. Ny politika kapoben'ny fanjakana izay miainga avy amin'ny finances publiques dia manolotra ny lalana izoratsika ary ny ezaka tokony natao tamin'ny taona 2024 dia efa voafaritra tao anatin'ny teti-bola mpanjakana. Ary zany no nafana sady ny laza ny zavatra rehetrarehetra. Ny ataontsika ny taona ty dia nandaniana rondona, nanaovana fandiniana lalina dia lalina, nijerena fomba fanomana-tanteraka azy amina tsipriny ary natao tao anatin'ny taona, natao tao anatin'ny andro maro mihitsy teo ambany fitarian'ny finances publiques sy ny gouvernement manontolo fanaovana zany. Zany hoe tsy misy fanatanterahana n'ireo zavatra rehetra voalazaka teo tsy ho atao raha tsy mifanakaka amin'ny teti-bola mpanjakana sy ny fanitsiny izay tonga eto aminareo. Ankoatrizay, anampy amin'ny fampandehanan-draharaha ankapobeny ihany koa ny fanampiana avy amin'ny mpiara-miombonantoka indrindra anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Izara telo lehibe ny fampiasana ny vola ka tanjona ny ampihodonana ny raharaham-panjakana araka ny tokony ho izy amin'ny vola eo amin'ny pelantanana. Io no ahafahana misoroka ny firosoana amin'ny planche à billets
izay mety hiteraka fiakarany vidim-piainana amin'ny ankapobeny. Satria tsy misy fanjakana atao hoe bankrotra. Rehefa tsisy vola dia mamorona vola zany. Fa tsika tsy amorona vola. Satria ny vidin'izany famorona zany dia ny fiakarany vidim-piainana. Zay natonga ny firenenantsika to anatin'ny crise maro eto Madagasikara. Nahatrana 60-80% ny inflation. Tetantsika. Mbola tia hiaina an'izany ve tsika tokony pouvoir. Raha tsy mitandrina antsika amin'ny tsy fahafahantsika mandresy lahatra ireo mpiaro-natika antsika ireo mba hahafahantsika mahazo fanampiana ny amin'ny hahafahantsika mameno ny banka tsy feno amin'ny fampidira ketry sy aty amin'ny fantiseraha. Zay no ampiasaina vola roa ary Madagasikara manontolo misitrika an'izany satria raha Madagasikara misy mpiasa manjakana misitrika an'izany. Amafisina hatrany araka izany ny fandresen-dahatra ny mpiara-miombonantoka noho ny kapasité d'endettement an'ny firenena ambany izay no hanakanana ny firosoana midingana ampikororos-fahana ny toe-karenina sy hifehezana ny fiakarany vidim-piainana tsy oatra ny 7 isan-jato. Lafim-baovao hafa kosa indray nitondra fanampiana ho an'ny sampana mpamonjy voana eny Tanjombato androany ny vondrona Filatex isany natolotra tamin'izany ireo EPI. Novozana ihany koa ny tranon'ny sampana mpamonjy voana. Ankoatr'izay nisy ihany koa ny fampitaovana ho an'ny commune Tanjombato. Io no nasena. Ho fandraisana anjara ny vondrona Filatex amin'ny fampandrosoana, nisy androany ny fampitaovana natolotra izy ireo ho an'ny sampana mpamonjy voina teny Tanjombato toy ny équipement de protection individuelle, ny fandokoana ny trano sy ny maro hafa. Vokatry ny fifampitiliana teo amin'ny ben'ny tanàna Tanjombato sy ny groupe Filatex hoe inona no afaka atao hanatsarana trano ny tanànan'ny Tanjombato sy hampandrosoana trano ny tanànan'ny Tanjombato. Dia tapaka tamin'izay fa ny hanavozana ny endrika ivelany eto amin'ny caserne amin'ny pompier zany no atao dia fanazavana ivelany koa no natao. Tsapa koa nefa teo andan'izay fa tsy ampy koa fitaovana ampiasain'ireo mpamonjy voina eto amin'ny caserne amin'ny pompier teto Tanjombato. Dia noho izany nanentana ireo mpiara-miombonantoka aminay izafay tao amin'ny Filatex. Dia zareo tao amin'ny corps de protection civile ny ambassade de France nanolotra ny mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe EPI ny équipement de protection individuelle complet zany no nomeny zareo ho an'ny zareo mpamonjy voina. Ankoatra izay ho fanomezana endrika ny tanàna sy hiadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana, nisy ihany koa ny andrin-jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro natolotry ny vondrona Filatex ho an'ny commune Tanjombato. Dia ny Filatex nampiany sitement no nanao ny fanavozana zany. Dia ankoatra ny fanavozana nanolotra n'ireny andrin-jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireny ihany koa ny groupe Filatex ho an'ny eto amin'ny caserne pompier Tanjombato. Ankoatr'izay nefa noho ny izay hoe fiaraha-miasa sy fijerevana hoe inona ny hampandroso ny tanàna Tanjombato dia mbola nanolotra ihany koa izay araka hitanareo rehetra amin'ny fiara rehetra misy lampadaire solaire ihany koa anankifolo nomena ny commune Tanjombato ho apetrapetrareo zany eny anivon'ny fokontany. Nankasitraka izao fiara-miasa izao teo anivon'ny commune Tanjombato tamin'ny alalan'ny ben'ny tanàna. Ankoatra izay, nisy ihany koa ny fanamafisana fahaiza-manao ireo mpamonjy voina. Raha ny fantatra, amperinasa ihany koa ny laharana 700 ho an'ny sampana mpamonjy voina eto Tanjombato. Raha ny fanazavana ny tompona ndraiky teo anivon'ny vondrona Filatex, tsy hijanona treo fa hitohy hatrany ny asa ho fanampiana ny mpiarabelo natao ny vondrona Filatex hitondra makany amin'ny fampandrosoana ny firenena. Manoloana ny fanatonana ny fitsarana izay nataon'ireo fikamarana miisa 12 nangataka ny fanafonana ny fahazahon-dalana anorina ny kianja masoandro sy ny komite siantifika sy ireo mpikambana ao aminy tahaka izao ny fanazavana ny eto-ministry ny serasera sy ny kolotsaina androany raha nanontany ny mpanao gazety ny tenany fanampanazavana. Manana fahefana amin'izany tsy mino hoe manana fahefana amin'izany filankevim-panjakana satria mila fantatra mazava inona le motifan'le izy fa tsy raha légalement tsy misy motif mihitsy ny tsisy antony mihitsy zany ahafahana miteny hoe tokony ho havaina le toerana hatreto hoe
ka angamba ny ilaina fanadihadiana misimisy kokoa inona zany ny motif narosony zareo ny engagementndreo orinasa samihafa efa vita daholo fa io moa safidy napetraka ny filohan'ny repoblika hoe tsika tsy hanamarika satria mbola ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana tsika mbola miezaka mifeny valanaretina dia tsy atao ny fitokanana amin'ny faina amby roapolo ny volana jona alohan'ny faina amby roapolo ny volana jona araka ilay napetraka voalohany tany am-piandohana zany noho izay antony ara-pahasalamana zay satria tsy hoe ataoko totoa akory ilay fitokanana zany fa everina fa any amin'ny 14 oktobra araka ilay daty nomeny filohan'ny repoblika no hietreretanan'izay misy sosikevitra ihany avy amin'ny komity scientifique hoe ny 9 novembre no anaovana ny fitokanana zany zay misy dikany koa zay 9 volana novembre zay fa mbola tsy nanapa-kevitra amin'ny filohan'ny repoblika. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny fakturany jirama eo any kofon'ny olan'ny orinasa sirama rehefa avy eo. Siro vaovao, masky épicé. Salto chips maskita épicé indray zao ny malaza ambiance vaovao matsiro be azadinoina koa salto chips fromage sy salto chips chili. Salto, craquez la vie à pleines dents. Malagasy mirahina mandresy ny elanelantany atsaramanitra miavaka miaraka amin'ny Telma. Ahitra maitso tany manan-karena fikarakarana ampitiavana ireo omby ary fahaiza-manao malagasy. Ireo ihany no ilainy sokolet mba hanomezana anao ny tsara indrindra. Vita avy amin'ny ronono velona, tsara sy matsiro avy eo Antsirabe. Sokolet, ny tsiro tena izy. Votre bébé commence à marcher. Vous avez choisi les chaussures les plus confortables. Vous avez prêté attention aux petits détails. Eh bien, avez-vous choisi la bonne couche pour que votre bébé puisse faire ses premiers pas correctement? Grâce à ses caractéristiques extra flexibles sur 3 dimensions, Molfix conserve sa forme, absorbe le liquide et offre une totale liberté de mouvement au bébé. Nos recherches ont prouvé que les bébés font correctement leurs premiers pas avec Molfix, que nous recommandons à toutes les mamans. Fais correctement tes premiers pas avec Molfix, petit explorateur. Nous sommes avec toi. Gucci vous présente. Hey, regardez-moi ça. Ce doré, ces courbes. Vous croyez pouvoir résister au nouveau Gucci sablé? Pas hyper évident. Avec son bon goût de beurre, c'est si fondant. Fondez vite pour le nouveau Gucci sablé, saveur beurre.
bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Allô, Atika. Fais-toi camarade. Ah ouais. Oi. Ah ouais. Ah ouais. Viva el pecto. Ah ouais, kia. Salam pakatia. Pecto zaza. Oi. Ma pecto. Pecto! Manafanana tontolo andronao. Ah ouais. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Misy dimampolo ireo mpiasan'ny jirama voaroroy amin'ny fiakaran'ny faktura izay voarain'ireo mpanjifa maro eto andrenivohitra. Efa misy ny fipetra izay niraisina manoloana izany ho ny tale jeneraly jirama androany ary misy ihany koa ny fihenam-bidy natao an'ny tarify 14 ny alarana efso. Fahadisoan'ny andaikisana ataon'ny mpiasan'ny jirama no nahatonga ny fiakaran'ny faktura nampimenomenona ireo mpanjifa maro teto Antananarivo renivohitra. Misy ny fanadihadiana nataon'ny teo anivon'ny jirama mahakasika izany fitaranana izany ka nahitana fa mpiasa miisa 10 no voaroiroy ao anatin'izany toe-javatra izany. Ny 12 amin'izy ireo no efa nandrasana fepetra vonjimaika ka isan'izany ny tale miisa 2 eo anivon'ny jirama. Ho fitsonjovana ny mpanjifa, misy ny fepetra noraisiny teo anivon'ny orinasa jirama mahakasika ny fanitsiana ireo faktura diso. Mariana zany fa mazava ho azy tsy miandro amin'ny mpanjifa ho tonga any amin'ny jirama zahay. Eo amin'ny 4 alina eo ny mpanjifa izay naton'ny jirama. 4 alina mpanjifa naton'ny jirama. Vinavinainy satria moa miovaova foana ny tarehimarika rehefa mandroso ny asa miaraka amin'ireo mpanjifa ireo fa vinavinaina eo amin'ny 5,000 eo ny mpanjifa izay misedra ny olana momba ny index io zany hoe teraka olana amin'ny facture io zany. Itsika jirama no manampy an'ireo mpanjifa ireo ara-tariby antsoratra miteny azy hoe mba tonga nahita ny facture anareo zay ohatrany misy tsy mety satria ny sasany amin'izy ireo ny akamarony rehefa jerena miaraka amin'ny mpanjifa ny facture dia misy fanazavana mazava tsara ary eken'le mpanjifa ny facture fa ny sasany kosa dia tena misy fahatsoana. Ankoatran'ny fepetra noraisina manoloana ireo faktura diso, nanapa-kevitra ihany koa ny teo anivon'ny jirama anova ho 10 kWh ny fetrany première tranche ho an'ireo mpanjifa marefo izay mampiasa ny tarify 14. Misy fihenam-bidy 505 sy R1 eo araka izany ny faktura. Zay zany dia itsinjovana ny skady marefo indrindra eo anivon'ny mponina zany sy ny mpanjifa ny jirama. Rehefa atao zany ny calcul dia atao tsotsotra le izy dia ohatrany hoe na mitosika zany na mifanampiana an'ireny mpanjifa ireny izay mitetina 15 500 zany ny jirama. Zay zany nahatonga anay nanao an'iny calcul iny satria raha 141 ny vidin'ny kilowattheure atao amin'ny tranche 1 dia rehefa makato amin'ny tranche 2 dia lasa 764 Izay zany nahatonga anay hoe aloha zany ampiana hitarina le atao amin'le tranche 1 mba équivalent na 15 500 mba anampiana zany ny skady marefo. Na eo aza ny ameana ara-pahasalamana, mitoetra ny fanarenana ny jirama izay mifantoka amin'ny lafiny 3, ny teknika, ny fifandraisana amin'ny mpanjifa ary ny fanarenana ara-bola. Sy 100 ireo mpiasa misehatra amin'ny tontolon'ny fandraisam-bahiny sy ny sakafo no voatery miditra amin'ny chômage teknika. Amin'izao volana jona izao tsy misy intsony ny etomanana ho an'ireo mpandraraha ary miandrandra fanampiana avy amin'ny fanjakana ireo mpiasa lasa chômage teknika. Michel Aranaarjo. Misedra olana tanteraka ny tontolon'ny fizahantany sy ny tontolo manodidina izay amin'izao vokatry ny fipariahany valanaretina coronavirus. Sy 100 mpiasa misehatra amin'ny tontolon'ny fandraisam-bahiny sy ny sakafo no voatery niditra amin'ny chômage technique. Nous avons payé tous les salaires de nos collaborateurs, bien entendu au mois de mars, au mois d'avril et au mois de mai. Mais c'est vrai qu'entre le... Efa naloanay ny karaman'ireo mpiasa ny volana martsa,
aprily ary mey. Fa ny tena marina teo anelanelan'ny 5 Mey hatramin'ny 30 Mey nanomboka hita taratra ny tsy fisian'ny vola intsony tao amin'ireo orinasa isan'isany. Izany hoe ho an'ny karaman'ny volana Jolay, Aogositra ary Septambra, rehefa tsy miverina amin'ny laony ny fomba fiasanay, tsy afaka andony karaman'izy ireo intsony izahay. Amin'ny isika mitenjao, kely sisa dia feno 100% ireo mpiasa manodidina ny fizahantany miditra amin'ny chômage technique. Jusqu'à la réouverture des frontières et au retour à la raha ny fanazavana ankoatra ny fanalefahana araketra sy ny fanemorina ny fandoavana ireo charge fixe miandrandra fanampiana avy amin'ny fanjakana ihany koa ireo mpiasa lasa chômage technique. Je remercie bien entendu les mesures d'atténuation gouvernementale. Typiquement saorana mazava ho azy ny fitondram-panjakana amin'ny fepetra maromaro nyraisin'izy ireo. Ny fandoavana ny tsara ny jirama ny etra sy ny sisa fa izy ireny anie ho alofona ihany, izany hoe mampiditrosana ihany. Ilaina ireo fepetra ireo amin'izao fotoana izao fa izahay anefa tena mangataka fanampiana miantraika aminay sy amin'ny fidiram-bolanay kokoa, indrindra ho an'ireo mpiasa izay voatery miditra amin'ny chômage technique. Mais on demande quand même un soutien un peu plus important de la part de l'État, notamment. Raha ny antontanisa miisa 300 ireo orinasa lehibe salatsalany ary kely mivondrona ao anatin'ny Fédération des hôteliers restaurateurs de Madagascar. 7 ireo mpiasa mandray karama eo amin'ireo sehatra ireo. Miverina mirongatra ary miparitaka indray ny valanaretina coronavirus eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. No mafisina ny fampanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana, no mafisina ihany koa ny fanarahamaso ireo espace ho an'ny commune Ankadikely Ilafy manokana, commune izay isan'ireo ahitana espace maro ao Antananarivo Avaradraro. Fanampanazavana. Fitondrana izay tatitra izay avy any toerana ary izay satria efa samy mailo daholo zao amin'ity resaka amiana ara-pahasalamana ity dia tonga ara-dalàna daholo ary izay kosa aloha manaraka an'ilay 10 isaky ny espace eto ary izay mbola tsisy naheno tatitra na avy any amin'ny espace maromaro eto hoe ny ohatran'izay 10 izay ny olona nanao lanonana natao aminy fa manara-maso daholo ary eo tonga dia tonga avy aty izay koa ny livoriana araka tamin'ny tompona andraikitra amin'ny fandriam-pahalemana teto amin'ny commune amin'ny resaka hoe fahatongavan'ny vahiny hoe tsy tia vahiny tsika fa nefa mila fepetra tokony ho raisina ihany fampahalalana an'izany ka dia efa mandeha tsara izay tonga aty amin'ny commune ny tatitra momba an'izay. Voahilikilika sy tsy misy pia ireo vehivavy madivady raha nambarany avy eo anivon'ny firenena amikamana isan'ny fanatsarana ny zon'izy ireo. Isan'ny izany fampitoviana ny zon'ny vavy sy ny lahy. Misy larana ary zany. Tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny andro iraisan'ny pirenena ho an'ny vehivavy mativady. Androany 13 Jona nisy ny tatitra nataon'ny firenena mikambana mikasika izany. Araka ity tatitra ity manoloana ny zava-misy iainana ankehitriny amin'ny ady atao amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus izay ahafatesana olona maro indrindra ireo lehilahy. Fotoana izao hijerena manokana ireo vehivavy mativady izay matetika voahilikilika sy tsy misy pia. Ireto farany izay sahirana amin'ny ankapobeny amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro. Manoloana izany indrindra raha ity tatitra ity hatrany, ilaina ny famodirany gouvernemanta isan'isany anatin'ny paikady entina manarina ny toe-karena ny fanampiana omena ny vehivavy mativady. Ankoatr'izay sakana goavana ho an'ny fandrosoan'izy ireo ihany koa ny mbola fisian'ny tsy fitovian'ny zon'ny vavy sy ny lahy eo amin'ny resaka fandovana ka mamela ny vehivavy ho tanam-polo rehefa maty ny vadiny. Raha fehezina ilaina ny fanatsarana ny zon'ny vehivavy mativady, ilaina ihany koa ny fanamafisana lanjan'ny fianakaviana eo amin'ny fiarahamonina. Tsy hita taratra amin'ny lalàna ny mahakasika ny fandovana miralenta eto Madagasikara. Hatramin'ny taloha ka hatramin'ny izao raha toa ka tsy niteraka ny mpivady iray ny havan'ny lahy no mandova alohan'ny vadiny. Raha nambaran'ny mpahay tantara tokony hisy fanovana sy fanavaozana lalàna mahakasika n'izay fandovana izay miantarandriana. Tsy mifanaraka amin'ny toetrandro intsony ny lalàna mikasika ny fandovana eto Madagasikara. Raha ny fanehoan-kevitry ny mpahay tantara sy mpandinika fiarahamonina Ramakavelo Désiré. Fomba fampitondrana tany aloha no isana tonga ny lalàna momba ny fandovana ho mitanila ho an'ny lahy sy ny vavy io raha ny fanazavana. Raha resaka lovo zany raha taloha dia andeha totoka hoe tamin'ny andro malagasy na efa tonga ny fanjanahantany raha ny tena marina vehivavy tsy mandova amin'ny ray aman-dreny satria ilay hoe manara-bady
dia nilova zany a amin'ny lehilahy mijanakalahy zay ny zavatra nisy taloha amin'izao fotoan'izao efa tsy zay tsony fa taloha tena nisy an'izay misy manarakaraka zany ndraiky eo a eo amin'ny mpivady dia misy ireo raha ohatra ka misy ny fisaraha-panambadiana dia misy ilay ataony hoe kitay telo an-dalana inona ny dikany ny an'ny apahatelony no an'ny vehivavy fa ny roa apahatelony an'ny lehilahy hatramin'izao dia ny vady tsy mba mandova fa ny zanaka hoe mandova ny vady raha toa tamin'ny mbola fahavelony ny fanangana izy mivady tena taratasy hoe atao any amin'ny huissier mihitsy zany zavatra any na ny notaire le ataony any amin'ny tribunaly hoe acte notarié dia hoe milaza mihitsy fa hoe zay mbola tratrafarany amin'izy mivady a mbola manana zo feno sy tanteraka amin'ny fananana zay nirahana ny azy rehefa maty daholo zany izy mivady a zay vao azo lazaina hoe afaka mandova ny zanaka raha ny zava-misy mandova ny atsasany fananany mpivady ny vehivavy matyvady ka mananjanaka miova kosa izany raha tsy mananjanaka izy roa izany hoe any amin'ny laharana fahavalo eo amin'ny fandovany izy raha tsy nisy ny fifanarahana vita talohan'ny fahafatesana dia eo amin'ilay fandovana indray koa araka ilay lazaiko teo mivady tsy mandova fa ny zanaka ny mandova ary ny tena anisa mampalahelo raha ohatra ka tsy ny fampiteraka indray izay mivady dia maty dia tsy le vady ny mandova indray fa mbola le avan'le andanina ny kely ny avan'le ramatona avan'le rangaha zay maty no mandova ny voalohany indrindra mandova le zany le amin'iny ndray aman-dreniny dia nyray tapo aminy zay vao aneurinan'izay mivady everiko fa amiko manokana aloha hitako hoe tena tsy mety le izy le lalàna tena tsy mety mihitsy satria olona niara-niary teo izy mivady dia maninona hoe mijanaka mandova fa mivady tsy mandova raha ohatra ka tsy te ihany an'izay dia mbola fahavelona dia mifanangana amin'ny mpivady dia mametraka taratasy misy any amin'ny notera hoe zay tratrafarany aminay mivady a mbola afaka manana zo feno sy tanteraka amin'ny arena no ariana mivady araka izany ho an'ity mpandinika fiarahamonina ity no sady mpahay-tantara tokony isy ny fanavaozana hifanaraka amin'ny toetrandro ny lalàna mikasika ny fandovana io eto Madagasikara. Tsy mazava ny antony fitokonana izay ataon'ny mpiasan'ny siramamy izao fotoana izao. Voalohatra ny karaman'ny mpiasa nandritra ny folo taona mahery na tsy niodina araka ny tokony ho izy aza ny orinasa. Misy ambadika hafa araka izany ny fitokonana ho ny tale jeneraly ny orinasa tamin'ity androany ity fanampanazavana. Tsara fantatry ny rehetra fa 13 taona zany ny orinasa siramamy Brigaville sy Nosbe tsy namokatra siramamy intsony. Nandritra n'izay 13 taona izay tsy hoantsika ny chômage technique 6 mois sy ny chômage technique indéterminé teo amin'ny 3 taona teo dia nandray karama ara-dalàna ny mpiasan'ny siramamy na dia tsisy famokarana intsony ary. Mbola vomafy ve mpiasan'ny siramamy zay atao hoe ny entreprise ivelomanao efa tsy miodina nefa ny anao mbola mandray karama. Olona rehetra mitady ahoana ny ahitam-bola amelomana ny vady aman-janaka ao an-trano fa ny sasany indray dia mijanona aty Antananarivo mandritra ny fotoana maharitra zay tsy fantako raha voafehany ao anatin'ny lalàna zany hoe anao grevy akaty Antananarivo ny olona miala amin'ny toeram-piasany dia ny fanontaniana mipetraka amiko hoe iza moa zany ny tena mifinance an'ireny zavatra ataon'ireny mpiasa ireny satria raha mpiasa milaza ianao fa sahirana ny fitadiavam-bolanao no ao trano ny karakaranao tokantranonao tokony ho eritreretina amin'izao fotoana izao. Lehilahy iray 27 taona no voasambotry ny polisy misana ny adeloka bevava Anosy ny fiafaran'ny herinandro teo. Lehilahy izay nangalatra fiara no nanapozina ny tompon'ny fiara ihany koa. Iona saina. Ny 20 martsa lasa teo nisy fiara sprinter iray no faina akana fitaovam-pitsaboana momba ny Covid-19. Niainga teto Antananarivo ny fiara ny 20 martsa ho an'ny Tomasina ka no maraina ny 20 martsa nivantana tamina hotely iray sakafo. Taorian'ny fahavitan'ny sakafo nandoa ilay mpamily sy ny mpanampiny ka restory. Tamin'izay no nentin'ity lehilahy voasambotra ity ny fiara sy ny taratasin'ny fiara ary ny findain'ireo olona ireo. Manoloan'io trango io nametraka fitoriana tamin'ny brigady kriminellan'ny Tomasina ny tompon'ny fiara.
rehefa nanao ny fikarohana teo anivon'ny polisy-pirenena misana ny adeloka tratra teo anelanelana Ambatondrazaka sy Vodiala ilay fiara sy ilay olona nangalatra azy raha izy nanao ese iny ka nosamborina avy hatrany ny fiafarany herinandro teo. Taorian'ny famotorana azy dia fantatra fa efa nigadra inefatra tao amin'ny fonjana Tanimora noho ny resaka fiara ity lehilahy voasambotra ity, natolotra ny fampanoavana androany ny raharaha. Raha toka arendrina ny zaraina ho an'ny ankizy ao amin'ny boriboritany faharoa isa-taona, niova izany tamin'ity taona ity. Ireo zokiolona sy mpampianatra Frama araka izany no nitolorana fanampiana ho fanamarena ny fiverenany fahaleovantena. Fanampanazavana. Be antitra izay nizaraina botsibotsy sy vary be antitra zato. Misy ihany koa ireo ankizy mpiara-miasa zany izay nahazo télé écran plat ary ny Frama rehetrarehetra izay eto amin'ny boriboritany faharoa dia nahazo vary sy akoho daholo. Dia ny mpikambana rehetrarehetra ihany koa zany misy eo amin'ny 500 eo dia nahazo vary sy akoho daholo. Izany dia hiara hifaly isika rehetrarehetra amin'ity andro ny fahaleovantena ity dia na tsy hisy ary ny maty noho ny antony amehana ara-pahasalamana dia mba faly sy hijery an'izany maty zany izay ataon'ny filohan'ny repoblika sy ny filohan-dahy any an-tranony daholo isika rehetrarehetra. Androany atoandro no nandalo teny amin'ny anteny Merandolona ny nofo mangatsika ny Razafindratov Volohirena. Lolon'ny Madagasikara voafidy tany amin'ny faritany Antsiranana ary vadin'ny filohan'ny anteny Meram-pirenena teo aloha Jean-Max Rakotomamonjy. Lolona maro araka izany tonga nanome voninahitra izany izay nitariny filohan'ny anteny Merandolona Rivo Rakodovao. Ny ekipan'ny Cool TV FM dia mirary fionona feno ho an'ny fianakaviana sy ny fianakaviam-ben'ny anteny Merandolona manontolo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray miverina amin'ny fiainana andavanandro tsikelikely nakamaroan'ireo mponina any New York États-Unis tanan-dehibe izay nahitana tranga fahafatesana nateraky ny coronavirus miisa maherin'ny 2,4 alina tanatin'ny volana maromaro. Nanomboka ny alatsinainy lasa teo no niditra tamin'ny dingana faharoa amin'ny fiverenana amin'ny fiainana andavanandro ireo mponina mipetraka ao New York any États-Unis. Hita taratra izany amin'ny fisokafan'ireo toeram-pisakafoanana, ireo toeram-pikarakarana volo ary ireo toerana fialana volo ho an'ny ankizy any an-toerana. Antony nanaovana izany ny fanarenana ireo lesikara toe-karena nisy nandritra ny coronavirus. Ity tanàna ity izay nahitana trangana fahafatesana nateraky ny Covid-19 miisa maherin'ny 2,4 alina tao anatin'ny volana maromaro. Etsy ankilany, miisa 3,000 mahery ireo olona voatily fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus tao anatin'ny 420 ora. Amin'ny faritry Floride any États-Unis ny alatsinainy lasa teo. Manoloan'izany, miantso ireo mponina ho tony ireo tompon'andraikitra any an-toerana. Nanambara izy ireo fa ny famitombona ny isan'ireo fitiliana natao no antony nampitombo tampoka ny isan'ireo olona mitondra ny tsimikaretina. Na eo azy zany, miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ireo mponina any Floride ary efa mandray ireo mpizahatany ihany koa ity faritra any États-Unis ity. Ny fizahantany izay napetraky ny fitondram-panjakana Amerikanina ho isan'ny paikady entina narenana aingana ny ara-toe-karena. Miantso ireo mponina naja ny fepetra ara-pahasalamana hatrany ireo tompon'andraikitra any an-toerana. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany nanaraka izany soava tsara atao tompoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.